Feno fakasitrahana ao an-trany topolasy topovavy manaraka ity fandarana mamitsika loatra ity. Fandarana zany malaza dia izahantsika noentina tao anatin'izay herinandro maromaro izay, nahafahantsika nitondra loha hevitra ary nitondra ny fandalinana sy ny fanatsika fona ihany koa ny zava-misy eto anivon'ny firenena mba ho fantatra sy ho takatry ny vahoaka malagasy. Ny zava-misy nisongadina atao anatin'ity herinandro ity no ezahantsika fitinina atao anatin'izany malaza amin'ny androany. Zava-misy tsy mahafinaritra ary kanefa dia efa zary mahazatra ny fitondrana nandritra n'izay telo taona mahery zay. Ho resantsika ao anatin'izany ny ady hevitra telo be zao tamin'ity herinandro ity ka nanomboka izany tamin'ny alalan'ny teo anivon'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra izay mbola seriny amin'ny ady izay ataon'izy ireo ny amin'ny fizakanjo manokany oniversite sy ireo toeram-pikarohana nasionaly ho an'ny eto Madagasikara. Manamako izy ireo fa hiteraka fikorontana sy tsy fifandrindrana-asa izany lalàna zay mety hivoaka izany. Ary eo ihany koa ny am'ireo heverina fa fikitihana indray mahakasika indrindra ny eo anivon'ny tontolo ny fampianarana ambony amin'ny alalan'ny aménagement zany ny poste budgétaire anivon'ity ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ty. Rahakoatran'izay de ireo mpiasa-panjakana zay mialokaloka ao anatin'ny corps des enseignants chercheurs na chercheurs enseignants kanefa tsy manatanteraka akory iasana. Efa nanao université maty ny teo anivon'ny CSS-n'Antananarivo tamin'ny alatsinainy teo, ary mbola miantso ny isiny zany université sy be mpikarohana nasionaly ho maty izany amin'ny alatsinainy ho avy izao. Vokatra ireo fitakina sy fampanajana ny asin'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra izany eto Madagasikara. Raha mbola anatin'ny tolona izy ireo ao anatin'izany ady atrehany zay efa nataony ambolana vitsivitsy izay dia antranga ny zava-misy omaly zay fampisitrahana izony izy ireo amin'ny alalan'ny ora fanampiny na ny heure complémentaire. Ny sitraka izany izy ireo ho an'ny taona 20 sy 7 sy 20. Saingy ny zavatra nampalahelo na ontsany fo ary nahagaga ny be sy maro de ny an'ny fanapahan-kevitra zay noraisiny teo anivon'ny ministera ny vola sy ny ministera ny fampianarana ambony ny amin'ny andraisany reto mpampianatra mpampianatra ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany ary anisan'ny apinga dabisy rehare ary fanoitra ny zaza malagasy ho tafina any arina amin'ny tontolo ny fampianarana sy fampantrona ty fireneny ity nampilaharina teny tsary lalàna tao amin'ny postra naka izany zositrany zany tamin'ny alalan'ny CCP na de fa nalaina ara ny compte bancaire an'izy ireo. Betsaka antohina sy tafitohana amin'ny fomba nanaovana sy nametrahana ny toerana sy asiny reto mpampianatra mpikaroka mpampianatra ireto. Manivaiva ny tontolo ny fampianarana sy ny hoaviny zaza malagasy izany ary tsy manome asina ny voka-pikarohana sy ny fikarohana ataony reto ray aman-dreny zay mampita fahalalana sy fanabeazana ho an'ny zaza malagasy ireto. Tondrona ho tompon'andraikitra ao anatin'izany ary tsy mandray ny andraikiny mihitsy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny mpamoaka vola zay nandray izany fanapahan-kevitra izany na ny teo anivon'ny postra na ny teo anivon'ny trésor. Fa akoatran'izay dia nitranga ihany koa tamin'ity herinandro ity ny teo anivon'ny antenimieran-doolona. Ny antenimieran-doolona dia androm-panjakana zay lehibe de lehibe mpanao lalàna eto anivon'ny firenena. Ka rehefa nitety ireo faritra maro samihafa izy ireo nitondra fiofianina ho an'ireo ben'ny tanàna zay verina fa ny antenimieran-doolona hoy izy ireo ary zay ihany koa ny ambaran'ny lalàna dia mijery ny fitsinjaram-pahefana ary miasa akaiky am'ireo ratsana vondrom-bahoaka-paritra hitsinjaram-pahefana. De nisy ny fampiofanana ataon'izy ireo tamin'ireo ben'ny tanàna sy izany rafitra ho an'ny fitsinjaram-pahefana izany. Tany Mahajanga dia namarana izay fiofanana izay ny teo anivon'ny antenimieran-doolona ary rehefa namarana izany fiofanana izany de nisy ny fitsidiana ny fonja tao Mahajanga zay misy ben'ny tanàna vitsivitsy migadra ao anatin'izany fonja ben'ny Mahajanga izany.
fa tamin'io famaranan'io no nitondrany filohan'ny antenimeran-doolona mahakasika an'izay hoe be ny tanàna zay voafonja izay ny amin'ny hoe hampiantso ny ministera ny fitsarana sy ny be any koa ary mipaky ny tenany mba ahafahana mijery vahaolana. Taitra manoloana izany ny teo anivon'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM ka nanao fanambarana tamin'ity androany ity miresaka an'izay anton-javatra izay. Nambaran'izy ireo fa matio ireo be ny tanàna ireo nampidirina ponja de misy ny vesatra ao anatin'ny raharaha hiampangana azy ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa fa paikady tsy azo saintsainina akory zany fampiantsoana rafi-pitsarana ataony filohan'ny antenimeran-doolona izany. Raha dika tsotra dia mandika ny fisaraha-pahefana eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana fitsarana raha teo koa izany ary ny fahefana mpanatanteraka satria nambara ny filohan'ny antenimeran-doolona fa ampiantso ny ministera ny fitsarana izy, ampiantso ny paka sy ny be ankoa ihany koa ao anatin'izao raharaha izao. Ambara mandrakariva nefa de manana ny fahaleovan-tena ny fitsarana ary madio izy eo anatrehan'ny zay asa ataon'izay amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra sy fomba fisainany amin'ny ireo fitsarana ireo raharaha tonga eo aminy. Ka raha nitrangan-javatra ohatran'izao no raisina akoatra ny resahantsika teo ny amin'ny hoe tsy mipetraka zany fisaraha-pahefana de miteraka tsindry na pression zany makany amin'ireo olona zay anaovany eo anivon'ny ministera ny fitsarana na ny bianko na ny paka fanadihadiana arakaraka ireo raharaha zay anenjehana an'ireo tompon'andraiky mpanjakana eo anivon'ny vondrom-bahoaka partisitsin-jara-pahefana any amin'ny commune izany resantsika izany. Mbola skandale sy adevitra manahirana zany satria ny antenimeran-doolona mihitsy no mitondra an'izany adevitra zany ary manome ohatra ny amin'ny ho fiarovana zany ny be ny tanàna tsy ho maty manota amin'izay zavatra ataony amin'ny fitantanana tsy mety eny anivon'ny commune. Fa akoatran'izay nagaga ny be sy ny maro ny zava-misy raha raisina tany Tsiorimandity. Mbola tranga omaly avokoa zany resantsika izany rehefa nitokana ny Brown commune vaovao tao Ankerana Avaratra district ny Tsiorimandity ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina taony nafatarana fa be ny tanàna Freedom antoko misy ny ministry ny serasera sy kolotsaina zany be ny tanàna izany ary de miara-dalàna taminy ny gouverneur avy amin'ny antoko Freedom ary nisy be ny tanàna maromaro nanotrina ity be ny tanàna zay avy ao Ankerana Avaratra ity. Nandritry ny zany fitokanana izany ka nandraisan'ny fitenenana no lazainy ny amin'ny fiarovana ireo be ny tanàna mba tsy hisy kitikity ary ny lazany ihany koa fa miasa ny gouverneur ary tsy azo lazaina mihitsy fa tsy mamokatra eo amin'izay asa ataony izay satria betsaka ny zavabita raha ao anatin'izay faritra iadidiny izay dia faritra Bongolava. Tsy takona fenina ary fantatry ny rehetra mantsy fa miady atrano ao Tsiorimandity ao Bongolava ao ny gouverneur sy ny solombavambaoka voafidy tamin'ny alalan'ny ERD. Solombavambaoka voafidy tamin'ny alalan'ny ERD io dia amin'ny alalan'ny antoko TGV ary ny gouverneur dia olom-boatendry napetraky ny antoko Freedom manohana amin'ny fanjakana fa vovonana ERD daholo izy rehetra ireo. Miditra tsehatra zany ny ministra tompon'andraikitra na ministra kotsa sy ny filoha nasionaly ny antoko Freedom mba hiaro ny olony eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'ny alalan'ny gouverneur sy ny be ny tanàna. Misy anefa no miteny amin'ny hoe misy be ny tanàna zay mbola manahirana amin'ny fomba fitantanana sy ny zava-misy eny anivon'ny commune eny. Ka raha ohatra miatso zao resahan'ny filohan'ny antenimeran-doolona zao dia taky manome sary ny amin'ny hoe aza mikitikitika be ny tanàna na inona zavatra ataony fa avy aloha izy alalaka amin'ny fanapahan-kevitra raisina na marina na diso izany. Tokony hipetraka ao anatin'izay hoe ray aman-dreny izany na ny filohan'ny antenimeran-doolona na ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Tsy izy ireo indray no hiteraka skandale sy polémika vaovao eo anatrehan'ny lalàna sy fampanajana ny lalàna. Tsy izy ireo indray no hiteraka adevitra vaovao ka hiaro na hametraka ny fahefany ara-politika eo anatrehan'ireo olom-boatendry sy olom-boafidy ny ohatra ka hametraka ny fiarovana azy ireo. Ka raha misy ny raha-pitsarana anenjehana n'ireo olom-boafidy na olom-boatendry ireo na mety misy ny tsy fifankazahoan'ny olom-boatendry amin'ny olom-boafidy dia lasa miteraka tery ara-politika eo anatrehan'ny lalàna sy eo anatrehan'ny fisaraham-pahefana
izany fomba fiasa izany sy izany fomba fiteny izany. Skandale vaovao fahatelo zany resantsika rehetrarehetra izany. Tsy magaga raha misy tokoa moa ny ohatran'izany satria tao anatin'ny telo taona de fa zary ny ainany zany raha ny androm-panjakana Repoblika Madagasikara no ndraisitsika. Tany Tomasina tany Fenorive-Est dia député samy député vovonana IRD no mifanjinja. Tany Antsiranana député sy maire, tany Ambilobe de député sy ny maire, tany Atsimo Atsinanana député samy député, ny député sy ny gouverneur, tany Mahajanga dia ny député sy ministre, ny député sy ny gouverneur, teto Antananarivo ny député sy ministre, ministre sy ny DG, ministre sy ny SG, ministre samy ministre, ny député sy ny groupe parlementaire IRD de samy fandimby miady atsena avokoa ary fandramatra i masim-bahoaka. De tahaka an'izany fomba fitantanana ny raharaha-pirenena ho an'ny eto Madagasikara. Eny tsy mahagaga sy tsy mahavariana ny rehetra mahita izany fomba fihetsika izany satria fanjakana naorina an-dalambe izany ka taratry ny mampiady atsena no fampisehoana ny fahaiza mitantana. Mitondra fahafambaraka eo masin'izao tontolo zao anefa zany fihetsika izany satria manariasina ny endriky ny fireneny iray manontolo mihitsiny ary mamotika ny fijoroany ny fanjakana republikana, ny ady fanandrina ny samy androm-panjakana sy ny ady fanandrina ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny androm-panjakana ka mametraka lalàna vaovao amin'ny fiarovan'ny olom-boateliny sy ny olom-bofidiny na reo ratsana izay eo ambany fiadidiny. Tsy fahita tao anatin'ny 80 taona raha teo zany ka mahamenatra eo anatrehan'izao tontolo zao. Rehefa nananganady any mpanolotsaina ny tanàna ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny resantsika ny be ny tanàna, rehefa tsy nahita mangirana tamin'ny fitoriana fampitony ny mpanolotsaina Clémence ny be ny tanàna Nainandretsitoany de miditra tsehatra indray amin'izao fotoana izao ny mpanolotsaina ny tanàna mitory ny mpanolotsaina ny tanàna. Zany anefa de hiteraka adevitra vaovao satria amaky marina fantatra na ny takotakomana momba n'io SMGD sy io raharaha CUA ary ny KNAPS io. Fa rehefa miresaka be ny tanàna isika, rehefa miresaka be ankospaky isika dia mba heverina fa anana fomba fijery madio mazava amin'ny fomba fiasan'izy ireo ka andray ny fitoriana napetraky ny teo anivon'ny randrana syndikaly ka tsy mijanona eo amin'ny KNAPS sy ny fanodikodonana sy mety sy ny kolokolo ihany ny adevitra fa itony raha eo anivon'ny CUA sy ny SMGD itony de hitarika adevitra momba ny fitsiriana ny endriky ny kolikoly na mety ho fanodikodonam-bola na mendriky ny fisiny ny akamakama sy ny fifampifangaroana ny tombotsoan'ny tena manokana ao anatin'ny andraiky mpanjakana. Manaitra adevitra zany satria tokony hitovy avokoa ny be ny tanàna manao fahadisoana na be ny tanàna any ambanivohitra na be ny tanàna ty andrenivohitra. Izany raha teo no ny antsony ny filoha nasionaly ny antoko PST Ramatoa Elena Bezaza ny amin'ny hoe apetrao tsara ao anatin'ny mizana mitovy ny fahefan'ireo be ny tanàna fa tsy misy be ny tanàna any ambanivohitra akory hiarany lalàna ary enjehana fa misy be ny tanàna avakavahana aty andrenivohitra ka aroarovana satria an-tanàn-dehibe. Lalàna de natao ho an'ny rehetra ary tsy lalàna mijery tavan'olona ny tokony apetraka na mijery fifandraisana manokana fa lalàna natao ampiarina ka namafy io de ampiarina. Duralex Sedlex ho ny fitenenan'izay. Izany rehetra izany no mahatonga antsika manatsikafona ity ady atrano ity. Adra zany zay ambarantsika mazava ny amin'ny hoe manjaka ny ady atsena ka manakaiky ny faharavany ny fanjakana izany rehetrarehetra izany. Mazava ho azy soratra masina raha teo no milaza izany fa horava ny fanjakana ny ady atrano. Saingy mampalahelo de zao lasa kilalao an'ny zaza maroro ka nahazo fahefana ny raharaha-pirenena ka tsy asa fa haitraitra ny betsaka. Zany zava-misy, zany malaza mame fotoana antsika indray ho amin'ny fotoana manaraka hitondrana loha hevitra ao anatin'ny fandalinana mahakasika ny fiainan'ny firenena ihany. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy, mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra.